Tongolatsy tompoko vavy manatitra ny arahaba amin'ity oran'ny fampitambavao ity ary dia anasananao mpanajana ihany koa ny anaraka an'izany hatramin'ny farany efa samy tsindrin-taona ny rehetra tamin'ny zava-nitranga tamin'ity andro androany ity sy ampiandrely isika fa dia roso avy hatrany ao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao tsy resaka intsony fa tonga teto an-tanindrazana ny filoha teo aloha Andriamatomarika Ravalomanana araka ny loharanom-baovao dia tao amin'ny tanàna tao Fort Dauphin no niditra ity farany ary avy eo nisy ny Angindibe izay nitondrazany azo ny tanàna na Tsirabe raha ny fantatra dia ny maraina teo no nanatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tsy amin'ny trano fonenan'ny Faravohatra ity filoha teo aloha ity. Rehefa ny alokaloka politika tany Afrika Atsimo nandritra ny 5 taona sy 9 volana dia tonga eto Madagasikara ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Momba ny fomba nahatongavany teto Madagasikara indray raha ny fantatra dia fiaramanidina manokana no nitondra azy ka tao Fort Dauphin no niditra izy ary helikoptera avy eo nitondra azy mandrapatonga teo Antsirabe ary avy eo fiarakodia nidirany teto Andrenivohitra. Tamin'ny 12 ora sy 10 minitra no niseho tamin'ny mpanao gazety ny tenany teny amin'ny trano fonenany teny Faravohitra. Tao anatin'ny tavazay nataony tamin'ny mpanao gazety dia tsy nilaza amin'ny fomba nidirany teto Madagasikara Andriamatomarika Ravalomanana notsipiny fa tonga irery izy ary ny alohan'ny fahatongavana dia nisy ny fampiresahana izay nataony tamin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tia eto tena tonga tsy antanira hoaniko hoe ahoana na oviana ny atongavako eto ary tsy tiako resanareo izy niaraka amiko za rery ny tonga tsisy niaraka taminy ary ny antony dia tsotra satria zareo samy niezaka daholo ataonao aterinay niresaka tamin'ny président Kikwete tamin'ny Tanzania inona manakana anao tsy amelan'le rangaha iody dia nytanimo izy hoe fa any ihany ny anytanimo dia niresaka tamin'ny tao amin'ny Afrika Atsimo izay nisy ady ozy nitao hoe tena am-pandaminana zay fa mbola mila fotoana izy dia niresaka tamin'ny Amerikana dia laza hoe miazona ny teninay zay fa fodinany Madagasikara tsy resaka an'izay intsony hoe izao fa tonga aty efa eto azao ny zavatra tiako resana mivoaka malagasy dia averiko indreo mandeha tena tia ampisongadina ny fahaizanay ny fahaizantsika ny fahaizako mampandrosany ty Madagasikara ty satria tena marary mihitsy ny foko mahita ny vola zay tokony ho azo tamin'ny mapy lasa ny Mozambika nahazo 7 milliards de dollars zareo dia manao an'ireo investissement ngeza be ao Afrika ao Mozambika niantso ao président Keuler tokony eo antsika fa zay tsy misaraka aminao mihitsy zay ary ianao mifantatray niresaka tamin'ny Louis Michel tamin'ny lakamisy niresaka tamin'ny Béranger tamin'ny sabotsy maraina hitanao zany tsy mitsahatra mihitsy ny fifandraisako tamin'ireo olona venivelany ka zavatra anankiray tiako resana aminareo maso sy vovo eto Madagasikara na reo solon-tena-pirenena avenivelany ajao ny asina malagasy fa hoarovako hoarovanay ary tena tsy amela na kely akory ary fanambanimbanina andreo malagasy reo izahay faro fantatrainareo fa nihevitra fananampy tamin'ny fandaminana ny raharaha politika teto Madagasikara zao mivokany nahazo ny reconnaissance internationale ny filoha voafity hoe démocratiquement fa tsy nahazo ny légitimité ny malagasy satria nahoana tsy tena safidy ny voaka malagasy no nivoaka satria napetraky nareo daholo hoe ny si tsy fantatra anaovanao azy tany dia zao mivoaka tsy mbola milanina raha politika mihitsy eto Madagasikara tsisy stabilité dia nilaza koa reo mpamatsy vola fa hoe on lui accorde le bénéfice de doute dia tsy fantatra anteny zany fa ay misy frantsay eo zay nidresandreo any amin'ny FMI any dia niresaka tamin'ny Union Européenne tamin'ny herinandro izy hoe sur les transitions bis dia niresaka tamin'ny zareo amin'ny Sadeka sy ny Union Africaine président ataonay izy atongavana Madagasikara tonga aty am'izay raha misy zavatra tianareo antanina anao am'izao dia matofoloha am'izao fahatongavanao zao ina ny ataonao manaraka akafitondrana avy anao sa fantatro fa izy fantanina tsy maintsy dia niena tsara zany anaty eto Madagasikara teo amin'ny fitondrana ny solo miverina eto Madagasikara
malagasy malala zay tokony atao. Nisy ve ny fifanarahana na afana tonga teto Madagasikara? Malagasy rehetra na ianao io ary ka miverina ty an-tanindrazana dia tsy mila ninina mihitsy anao fa tonga dia miverina. Ary nisy tenin'olona anankiray ara tokony andraikitra ambony na ve afaka mangataka an'le ina filazana azy hoe sécurité tsy fata le spécial passe filazana azy amin'ny teny anglisy na le hoe makataratasy any amin'ny ambassade tonga dia miverina. Tsy mila mihitsy ny aho hoe nampafantatra n'izy aniza fa malagasy ary tena teratany malagasy ary manana zo président de la république eto Madagasikara tonga azy ao eto aty. Raha nanontaniana mikasika amin'ny faninjehana azy noho ny raharaha 7 febroary sy ny fampihavana-pirenena ny tenany dia toy izao mivaly teny nentin'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Alefasy le fitsarana tena marina raha ilainy ka manana fahefana afaka mitsara. Avy ny AVC na AVC tsy problème zany ao avy aho. Alefaso ny fanontaniana napetraka ny sud-africaine hoe aiza daholo ny information milaza fa tena nisy ny fanitsakitsahana ny statut de Rome. Ortony zay tsy mitsatona tamin'ny talata sa tamin'ny labi lasa tamin'ny herinandro ny dossier zany AVC zay nitolo tany Madagasikara tany Sud-Afrique malala an'izany ary tonga tany dia ny Andriamandrosa ambassadeur taloha tiako resana aminareo hoe tsy vaovao amin'ny information internationale manana be lavitra aminareo amin'izao fotoana izao. Anisan'ny noresahana Andriamatoa Marc Ravalomanana ny momba ny gadra politika miaramila toa ny General Rawel Ralahy mihoatra ary Jady Fara izay mbola tavelan'ny ponja amin'izao fotoana izao. Nambarany fa tsy maintsy mivoaka ireo rehefa tonga ny tenany.